zao tsika isotra ny tompo amin'ny fotsika rehetra teny amin'Andriamanitra hoe tena tombotsoa an'Andriamanitra mbola tonga eto amin'ny fanatrehanao indray. Velonaina amin'ny fomaraina somatsara, afaka miombona, afaka miray aminao amin'ny alalan'ny teninao. Aoka andio anafaka, hiasa, ameno ao anatin'ny foko ny fahatsarany teninao. Ahitako anao mifanatrika indray androany amin'ny fahamarinana. Anitsy ahy Andriamanitra, ampandroso ahy Andriamanitra. Misaotra anao satria tsy teny pampaherezana ny tena ilaiko hoe atonga atanjaka miatrika problème, fa ny tena ilaiko teny mpantsiana anova ao anaty atonga amin'ny problème atahotra. Satria ny olona manaiky itsina no afaka hiaina amin'ny fahendrena, anefa ao amin'ny fahendrena ny zava-miafin'Andriamanitra atonga tena hoe hiaina amin'ny volonté-nao sy ny sitraponao miatrika ny zavatra rehetra izay lalovako amin'ny fiainana. Mandresy miaraka amin'ny fanamasina, tsy maintsy mandresy miaraka amin'ny fanamasina. Ny safidiko, ny vavako, ny masoko, ny foko, ny saiko sy ny momba manontolo atolotra androany maraina Andriamanitra ho resy ny fananao masina. Aoka ny fisainako fisainanao, aoka ny masoko masonao, aoka ny vavako vavanao, aoka ny foko fonao. Hiara hitepitsika Andriamanitra, hiaraka hita zavatra tsika, satria ianao no mitarika apetrako anoloana, fa tsy ianao no tarihako amin'ny sitrapoko amin'izay fanereko ampinoana sy fiheverako, fa tena mbanana ny mety sy tanteraka miaraka aminao. Tompo androany, fitsoranay mombanay manontolo eo ambany fanotronanao feno, dia mifanatrehanao no lohalarana eo amin'ny fiainanay mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitenena Jehovah, miaino mpanomponao. Amen. Ndao tsika tetanina mafy be an'ny tompo. Fampiaraba kely indray eo mifanakaiky aloha hoe tena faly be mahitanao androany hoe tena mahereza mivavaka hoe azadino hoe anteneny azadino ao amin'ny hvkl-mission events hoe misy vavaka misesisesy foanao dia ataovy azo antoka fa miara mivavaka sika hoe mahazo toerana tompoko. Alleluia. Faly be mahitanareo androany. Fomaraintsika dia efa eto indray aloha. Alleluia. Ary mandraparivan'ny androtsika mifantoka tsara foana. Aza eritreretina hoe rehefa tonga eto dia mafana be, dia rehefa miala eto dia mafana be. Amen. Mafana amin'ity foantsika ao amin'ny fanahy mivavaka. Mba fantatrareo, laha ny andro eto tany ny olona na fanompona na zay zavatra mpanovon'Andriamanitra azy raha tsy mahafantatra ny antony ilan'Andriamanitra azy. Ny fahatanterahany programan'Andriamanitra mombanao no atao hoe fahatanterahana tsara indrindra eo amin'ny fiainana. Zay le atao hoe mahomby ianao. Fanompona miatrika ny asa-pamonjena sy ny asan'Andriamanitra amin'ny ankapobeny. Ilaintsika ozy izy tsika omaly hoe matotra. Ny atao hoe olona matotra ara-baiboly dia izay olona maninona? Dia izay olona nanary ny fahazazana. Fa fony mbola tanora mbola zaza izy dia ny saina toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, dia naninona? Ny teny toy ny zaza. Dia raha mbola zaza nefa izy dia tsy hafa noho ny andevo. Na tompony zavatra rehetra azy izy. Dikan'izay, rehefa tsy voafehitsika ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fisainantsika sy ny fihevitsika ary ny fitenitsika dia ahatonga antsika tsy azon'Andriamanitra nankirana zavatra goavana. Izany hoe miprograma sy antom-pisitsika eto ambonin'ny tany mihitsy ny lasa baraingo, satria tsy mba nanaiky tsika ny-tsafidy ny hoentin'Andriamanitra sy ho tarihan'Andriamanitra ao amin'izay programa sy antom-pisiana ilan'Andriamanitra antsika. Ka tsy salasalako araka izany no milaza fa ny fahamatorana dia vokatra avy amin'ny fanekentsika ao anaty fahatakarana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra sy izay fanambarana voaraintsika avy aminy. Ny teny androany dia mitondra ny fanambarana hoe manaiky hiantoraka sy hitoetra amin'Andriamanitra eo am-panompoana. Averiko, manaiky hiantoraka sy hitoetra ary hiankina amin'Andriamanitra eo am-panompoana.
ny atao olona matotra zany dia olona manana ny vokatra avy amin'ny fanekena ao anaty feno fahatakarana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra sy izay fanambarana voarainy avy amin'Andriamanitra. Mila fantatsika zao, ianao dia olona anankiray tsy misy hitovizanao amin'ny hafa mihitsy. Anampy antsika zay zavatra zany efa lazaintsika foana fandroany tena hitarika antsika mihitsy mba hahatonga anao tena hoe anaiky eo am-panompoana le fiombonanao amin'Andriamanitra manokana, satria ny tsy fahampiany izay fahandresen-dahatra izay ao anatinao no hahatonga anao avilony dia volalana tsy fantoka amin'ny fiarahanao manokana amin'Andriamanitra fa lany andro ampitany fiainanao amin'ny hafa. Eo le fandrika tena faran'izay ngeza tiany devoly amin'ny lina lalana n'le fifantoanao eo amin'ny fanompoana ao an'Andriamanitra tsy ho tanteraka amin'ny antom-pisiany ilan'Andriamanitra anao. Za zao ohatra za manokana dia tsy maniry ny hitovy aminao satria izay rehetra momba anao sy hitondran'Andriamanitra anao dia le voasoratra ho anao amin'ny boky mapety anao talohany natongavanao teto ambonin'ny tany izay tsisy hidirany amin'ny izay nanaovany ahy koa tamin'izay antony natongavako teto ambonin'ny tany. Miara-manaiky an'izay tsika. Andriamanitra dia efa manana mielony vonona ho ahy izy ny amin'ny antom-pisiko efa tanteraka ao aminy zany ary inoko fa zay rehetra momba dia efa tomomba nameloha amin'ny fotoana nanaovany ahy ho tonga eto ambonin'ity tany ity. Zay no lazany tamin'ny Jeremia amin'ny Jeremia 9:5 hoe fony ianao mbola tsy nitorotoronona tao akiboneny no efa fantatro. Fanontaniana mipetraka ao am-pony maro dia zao hoe inona ary io zavatra ilan'Andriamanitra io? Ahoana ny azahoako tombony ahafahako miaina finaritra an'le antom-pisina mba hahatonga ho isan'ny olona ahomby eo am-panompoko azy amin'ny alalan'ny fahafantarako ny antom-pisiko. Ahoana le izy? Eo amin'izay le fanompoana miatrika ny asa famonjena sy ny andraikitra izay takian'Andriamanitra hijoroanao eo anivon'ny fanompoana ho azy eto ambonin'ny tany. Za malala fa fahombiazako dia miankina indrindra amin'ny fahatanterahany programa izay manino anahy sy nanaovany ahy eto ambonin'ny tany. Ny olona nefa dia matetika tsika ny fanontany momba an'izany entre samitsika ihany. Inona mba fantatrao hoe inona ary zany zao mba hita mbavaka hoe inona ny ilan'Andriamanitra dia tiako fantatsika ity famarinana anankiray ity eno fa tena marina be ity. Raha ianao miezaka hamantatra no avinao any amin'ny olona fa tsy direkta any amin'ny mpamboatra anao dia jamba mifampitarika nareo. Satria ny momba anao tsy any am-pelantanany manam-pahaizana, tsy any am-pelantanan'le anontanianao hoe inona ny tokony ataoko, fa ny am-pelantana amin'ny mpamboatra anao. Zay no mahatsara ny fanompoana mifikitra, mitodika, mifantoka, miankina amin'Andriamanitra. Zay no mahatsara ny fanompoana sy ny fiainanao ray amanontolo eto ambonin'ny tany ankininao amin'Andriamanitra tanteraka. Sarotra be ny fanontaniana ary tsy misy olona avaly an'izany eto ambonin'ny tany ny tena marina. Ary tiako no milaza aminao sy tena manambara mazava n'ity teny ity na ianao raha tsy ahavaly an'izany fanontaniana petraka ao zany. Voalohany, raha manontany olona anankiray ianao sy olona hafa tsy mitovy ny objectifany, samy manana objectifany daholo ny olona rehetrarehetra. Mba azahoana ny ovaliny marina io dia omeko anao ty fahendrena izay nomeny fanahy masina ity mba ahafahantsika tsy ho diso lalana fa tena hifankahita tsara amin'ilay antom-pisiany ilan'Andriamanitra amintsika. Mila miverina isika eo amin'ilay mpamboatra antsika. Verina amin'Andriamanitra. Verina amin'Andriamanitra. Mila manantona an' Jesosy isika satria tsy misy manana ny valiny marina momba an'izany afa-tsy izy rery. Izy rery ny mahalala anao. Jereo aloha masony akaikinao dia tenena izy hoe tsy misy mahalala anao akoatra amin'ny mpamboatra anao hoe. Noho izany hoe tsy misy nizanizy ilainao amantatra ny momba anao akoatra azy rery. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao hoe. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Enoy amin'izay ne le valiny mazava momba ahy iny dia tsy avy amiko fa avy aminy. Izy nary ahy, izy nahalala mihoatra lavitra noho ny fahalalako ny tenako. Ny fahalalana ny tenanao dia amin'ny ampahany
fa ny fahafenona ra-pahalalana momba anao dia an'Andriamanitra. Ny marina ny zavatra tsapaka atao anaty baiboly dia misy fomba anankiray alalako a bebe kokoa ao aminy. Inona le izy? Rehefa point voalohany, rehefa tonga tena mahalala azy ny révélation momba anao dia miafina ao ambadiky ny fanekenao androso anana révélation marina momba an'Andriamanitra. Zany hoe rehefa mahalala an'Andriamanitra amin'ilay tena fahamarinana amin'Andriamanitra azy dia tonga mahalala ny tenako bebe kokoa ao aminy. Tonga mahalala ny tenako sy ny fiainako bebe kokoa ao aminy. Pasteur Dodolphe, ahoana mahatonga anao miteny an'izany? Matitoko 240, 740 ka hatramin'ny 920. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisarea Filipo Jesosy dia nanontany mpianana izy ka nanao hoe ataony olona ho iza moa ny zanak'olona. Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ohatra mitovitovy amin'ilay fahitana iny Jaona zany. Ary hoy ny sasany Elie, ary hoy ny sasany Jeremia. Ohatrany Malakisy isa ihany ny anankiray amin'ireo mpaminany. 9:12 Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ao izy. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo ao man-drano naneo anao zany fa niraikitra ny an-danitra. Ary za milaza aminao aty mbola tsy fantatrao fa révélation momba anao, ahalalako ny tenanao sy alalanao ny momba anao tavy am'le nahalalanao ateo. Ianao ny Petera, Petera ianao vato. Ary eo ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako. Ary mivavady ny fiainatsita tsy haharesy azy. Zany ohatra somary zavatra mampimely ohatra, tsy dia tiany olo ty zavatra teneniko ty. Anao tsy ho teneniko. Taloha ianao le mampime anareo zay. Taloha ianao le mampime anareo zay, fa EUR fotsiny farany. Fa amin'izao ianao vato. Somary etiaka ao an'Andriamanitra. Dia hitanareo amin'izay, rehefa mahalala an'Andriamanitra ianao ka misy révélation tonga ao anatinao dia manohy programme Andriamanitra. Ny fitohizan'ny programme mpanomponao amin'ny fahalalanao ny antom-pisianao dia misy ifandraisany amin'ny fanekenao androso ahalala ny marina momba an'Andriamanitra. Hitanareo masarobidy ny fampianarana, ny masarobidy ny révélation marina, révélation mpahamarinana. Ny ahatonga anao sy Andriamanitra hifampizara tsy ambaratelo. Lasa mifanakaiky nareo mianaka. Satria anao manaiky ny anovo fahamarinana avy aminy. Sady vonona ny hofantsona izara ny tena fahamarinana momba azy. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Ny problema ny tompo tsy hoe tsy mahay ny zavatra rehetra izy, fa betsaka ny mpitory maneho azy amin'ny endrika tsy tena mahay izy azy. Fa mifangaro ilay fanambarana, mifangaro amin'ny fisaina sy fahendren'ny tany, ampifangaroana ny sekolin'ny lanitra sy ny sekolin'ny tany. Le fahendren'ny tany no entina ampianarana sy hitondrana amin'ny baolina fa mody eo amin'ny Kristy fotsiny. Noho izany mila misokatra ho amin'ny fahalalana ny amiko bebe kokoa rehefa mandroso tsara amin'ny fahalalako ny marina momba azy. Averiko misokatra ho amin'ny fahalalana ny amiko bebe kokoa aho rehefa mandroso tsara amin'ny fahalalako ny marina
momba azy ndiko io fa tsy hoe mandroso fotsiny ahalala azy fa mandroso ao aminy ihany koa mahalala mandroso ao aminy koa mahalala ny antony satria izy rery ny mahalala satria na izaho aza tsy mahalala ny tenako zay aloha ny point voalohany izy rery ny mahafantatra anao tena mahafantatra anao fa na ianao io aza tsy mahafantatra momba ny tenanao nasony azavaiko kely mila mianao nyty famarinany ty tsika nareo ve tsy tratran'izany misy fotoana anao manao zavatra mampalahelo anao ianao ihany nanao an'la izy kanefa mampalahelo anao la izy rehefa avy eo za zao nanao zavatra mampalahelo anaka misy fotoana azonareo ve zavatra ty kosa rehetra misy fotoana manao zavatra tsy ampiheverana raha mahalala anao ianao de voafehanao ny zavatra rehetra tsy hanao za zavatra mampalahelo anao zany mihitsy ianao fa io zany ny profo anankiray mila anananao fahatsapana hoe diso za pastera za mahalala momba non raha mahalala momba anao ianao de mandana manao maridrefy kely eo amin'ny fiainana fa matoy ianao manenina de zay no midika fa na ianao za tsy mahavoafehy tsara ny tokony ataonao vokatry ny tsy fahalalanao ny tenanao zao rangaha andao miara manaiky aloha androany maraina mila an' Jesosy sasy ianao tena mila azy misy fotoanao de efa antitra azy de varina mandinika ny zavatra nataonao ndraindray de manontany teny fa maninona koa ary nanao an'iny firy amintsika nefa mba tratra an'izany nefa mba mitombotaona de efa mba nandinika fa naninona koa ary nanao any hitanareo reny tanina mitsangany reny tsy mahalala ny tenany mila manantona an'Andriamanitra za sy anao manomboka amiko anie zany za manomboka amiko le izy mba fantatrareo efa misy fotoana mitoroteny eto zay ny alalako hoe ny teny zay toriko tsy teny voamboatra avy eo amin'ny fisainako fa teny mpantsina avy amin'Andriamanitra sady mitory amin'ny tomany satria mamely aly teny raha ny teny zay torianao tsy mamely anao teny voambomboatra avy aminao le izy misy nanay le teny mahafinaritra amin'ilay fomba tian'Andriamanitra ilazana azy fa tokony hanindrinao amponao aloha vao zarainao zay le mahasarotra ho any mijoro eto zay le mahasarotra mijoro eto ary hitako Jesosy tena niteny tamin'ny Petera mihitsiny Petera revoavo mipepaka ianao vao mizarana eo tsy ho tonga herany anatin'ny hafa ny teny zarainao tsy apita ho fiainana anatin'ny hafa ny teny zarainao raha tsy efa ny ainanao ary ny fiainana ny teny mahatonga anao iverina pototriny azy fijaliana ilaza hoe tompo za mihitsy aloha mila mandray zany fahamarinana zany ato anatiko Andriamanitra rery mahafantatra hoe fa maninona ianao io ohatr'izao ny kipitsopitsom-piainanao tena tiako lazaina ny kipitsopitsom-piainanao rehetra sy ny momba anao de tsy misy afa-tsy izy rery mahafantatra anao za zao variana mihitsy andraindray mesahirana migo volo arakaraky ny tombony taonako taloha atao ohatr'izao fotsiny volo aho de mety fa rehefa nanomboka lasa le eto de tiako alavalavaina kely ny eto mba hanakonakona azy satria efa manomboka mitsoka ny tafiotra miditra ny cyclone melasa ny avant de manomboka mesimba ny devant satria manomboka metany karakaina sy désert mitatra ny androna miditra mamaka hatrany anatin'ny loha sahirana ianao nao zao mijery ny sandratra teny tanao bogosy izy amin'le sorobilana satria mbola mety tsara mihitsy mbola tanora vato mandondana tsara alleluia fa tiako tenena arakaraky ny andro sy ny fotoana fa misy zavatra efa manomboka tsy maintsy amboamboarina eo amin'ny fiainanao satria me mandroso misy fiovana zany eo amin'ny fiainona tianao zany na tsy tianao de misy fiovana ary Andriamanitra mahafantatra zany efa ao anatin'le tsy hitako akory ovinareo nitsana ny ongotra tsy hitako akory fizy avy mitovy amin'ity andriny ity avy avariana hoe ary ta tena lasa efa manomboka ohatry malamalama ohatry ny andriny izy zany fa ozy izy Jesosy androany maraina Matthieu 10:17 mba fantatrao ve ozy izy na ny volony nisan'ny volondohanao azy de voaisako avoko ny anao le nitsana tsy voaisanao fa ny anazy complet io fantany mahalala te hiteny za mahalala anao mihoatra
noho ny fahalalanao ny tenanao. Tsika zany tsy tokony hitoky amin'ny fahalalantsika ny tenatsika. Tsika tokony hitoky amin'ny fahalalany atsika. Ary ny fahalalantsika ny momba atsika dia nampifamantorany tamin'ny fahalalantsika ny marina momba azy. Raha tianao andeha lavitra ny fanomponao, itsio ny ao anatinao, itsio ny ao anatinao. Tsy tonga foana ao anatrehany mba hivavaka hanova zavatra. Tompo, tonga atao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ity zavatra ity mandritra nyity taona ity ataovy lalina ao anatin'ny fonao. Tsy rehefa tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao dia tonga hanova zavatra. Be dia be amintsika manko isaka tonga ity zavatra ity tiako hovaina fa hoentiko amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsara ianao mahalala l'école voalohany hoe mpanova zavatra Andriamanitra. Fa tsy halala afa-tsy ny asany ianao. Fa raha tianao ny halala mihoatra an'Andriamanitra, ohatran'ny Moïse, mahafantatra ny lalany. Fa tsy hanehoana ny asany fotsiny. Dia mila miova koa ny toe-ponao tonga eo fanatrehan'Andriamanitra. Tsy hoe tonga eo fanatrehan'Andriamanitra hitady ny tanany, na hitady ny asa fanovany, na ny fahaiza-manaony. Fa tonga eo fanatrehan'Andriamanitra ianao hanokatra ny fonao halala ny marina bebe kokoa momba azy. Hitanao? Raha vao fantatro fotsiny ny marina momba an'Andriamanitra, dia tsy fametrahan-tanana ny delivrenao, fa ilay fahamarinana no afaka anao tsy ho andefy. Ny zavatra taken'ny fahamarinana tsy vita amin'ny fametrahan-tanana. Ny fametrahan-tanana une partie amin'izay fanasitanana ilainao. Fa ny délivrance hoenty ny fahamarinana hanafaka anao amin'ny ota izay nangejanao. Hitanao ilay zavatra maharitraritra ireny, ilay zavatra maharitraritra ireny ohatran'ny hoe tsy mety miala mihitsy fa fahazaran-dratsy. Tsy ho andevo tsony ianao. Tsy andevo. Ina moa ilay andevo sisy hoe marina no nafaka anao tsy ho andevo. Ny dikan'izay ny anampy anao hijoro amin'ny fahamatorana. Hiala eo amin'ilay fahazazana ho tonga olona matotra sy lehibe amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tsy inona fa ny fanekenao anana toe-po iombona sy halala ny fahamarinan'Andriamanitra. Dia ny marina no afaka anao tsy ho andevo. Jaona toko 7:20. Ary ho fantatrareo ny marina, dia ny marina no afaka anareo maninona hozy izy? Tsy ho andevo. Izy mahalalantsika mihoatra noho ny fahalalantsika ny tenantsika. Dia hozy izy ny apôstôly Paoly mahafinaritra. Ary hitako indra namany iny no nampiasain'Andriamanitra ny fomba miavaka teto ambonin'ny tany. Trangy izy tamin'ity indray mitoraka ity. Filipiana 4:7-10. Hozy izy ny apôstôly Paoly. Eny, mba ho fantatro izy. Sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny nahafatesany. Hitanareo misy zavatra mila lalantsika an'Andriamanitra foana. Fantatra izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty, ny fiombonana amin'ny fijaliany, fiombonana amin'ny fijaliany Jesosy, communion. Ka ampitoviana amin'ny endriky ny nahafatesany. Révélation lalina zany. Teny Paoly miankina sy mivavaka amin'Andriamanitra satria mahalala izy. Fantany zavatra haiko atao, fantany zavatra vitako hoe ataiza, ny azoko atao, ny azoko tantanana, ny azoko tantaraina, ny avy amin'ny rehetra dia ilaiko ny amantatra an'izany satria fantany hoe tokony hoe to androany na eria raha-pitso na iza tiany ahitana. Ny olona tokony hiaraka amiko, ny olona tokony ho akaiky ahy, izy daholo ny tokony hamboatra an'izany rehetrarehetra izany. Za tsy miverina mpamboatra na mitoetra ao aminy amin'izao fotsiny satria ohatran'ny hoe miverimberina fotsiny hoe anao dia ana, tsy izay ilay izy. Fa ilay fiverenana dia fiverenana amin'ny fahatokiana sy fahatakarana ara-piombonana ny halala azy bebe kokoa. Satria ny fanambarana matotra tena ilaiko dia ny fahalalako azy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fiombonako amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Amin'izay fotoan'izay tsy lalao ny fiainako eto ambonin'ny tany a, tsy lalao ny fiainako eto ambonin'ny tany a, fa hiainana fiainana feno fahamatorana miaraka amin'ny tsy maharety kao an'Andriamanitra. Marina mandany andro ny fiainan'ny olona tsy misy an'Andriamanitra satria ezaka be tsy misy fitsaharana zany.
Fantatrareo ny fisasarana tsy tambaliny. Ny fisasarana tsy tambaliny dia izay fisasarana fantatra fa ho amin'ny faty-antoka tsy azahoana tombony ara-panahy mandrakizay. Mila resy lahatra fa ho amin'Andriamanitra tanteraka ny momba rehetra. Ary ny fahatongavako eto an-tany dia anao izay antom-pisina namoronany ahy. Ataovy amen. Rehefa maro toerana izay dia tsy io manampy ahy ny fifantohako sy ny fahalalako azy. Anaisotra ho azy andreto toetra reto. Tsy be fialonana hentsony aho. Satria tsy miezaka ny hijery akory izay tsara ny hafa. Fa hifantoka amin'izay nomanino ahy manokana amin'izay anjara voatendry ilany ahy. Mba fantatrareo ve? Manomboka amin'ny tsireom-ponao ty fahamarinana ity. Tsy te olo-kafa ntsony ianao fa te ho enao. Satria tianao ianao ho ianao ihany. Tsy mitsiritra izay fanomezana omen'Andriamanitra ny hafa ianao. Satria mahalala sy azonao antoka avy amin'ny fahatakarana sy ombonanao amin'Andriamanitra ary fahalalana ny marina momba azy. Fa mifandray amin'ny loha ranomarina ianao ary manana an'Andriamanitra ho rerenao. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Tiako fantatrao fa izay omeny anao sy anjara tokony anao dia voaomany talohan'ny fotoana natongavanao teto ambonin'ny tany. Izy efa nanomana melo ihany koa ho ahy ny amin'ny zavatra rehetra ilaiko hatomombana an'izay antom-pisiko eto ambonin'ny tany. Mila matoky sika fenetana ny zavatra rehetra ilaiko hatomombana ny antom-pisiko hatrany am-pahariana. Ary rehefa miankina aminy aho dia azoko antoka fa tsy sarotra amiko ny sitraka izay ampelantanany tsy fantatro nefa no manome lohan'ny fotoana tongavako eto an-tany. Tsy miankina amin'ny fahaizako ilay izy. Tsy miankina amin'ny fahatsiloko. Fa miankina amin'ny fanekeko eo ambany contrôle sy fifehezan'Andriamanitra tanteraka fotsiny. Averiko. Tsy miankina amin'ny fahaizako ilay izy. Na ny fandalinako. Na ny fianarana vitako. Fa miankina amin'ny fomba faran'izay tsotra. Andriamanitra mitady fahatsorana hiaingana. Izy tsy mitady tany malemy anorenam-pangady. Fa dezera ampibobokiana loharano. Noho izany tsy ny fahaizanao ny ilainy. Tsy ny fahalalanao sy ny talenta ao anatinao izay nataony no ilainy anombohana miaraka aminao. Fa ny fanekenao tsotra hiaina ao ambany fifehezany na ny contrôle. Feno apetraka ao ho azy tanteraka. Raha tiantsika ny andeha lavitra sehomby eo amin'ny fanompoana dia mila miankina sy matoky an' Jesosy sika. Fa izy mahay izay mety amin'ny torohevitra rehetra, mampety antsika amin'ny zavatra rehetra. Ary izy mahalala mipeterana naisotra azy tsy ho Simona. Fozy izy hoe Petera ny anaranao manomboka androany. Ary ao aminao no nanorenako ny fiangonako. Dia zao mivavady ny fiainatsika rehetra tsisy haresy azy. Dia vao eo izy hoe nivavady ny fiainatsika tsy haresy azy tonga dia niazakazaka ny devola nokatra mivava amin'ny Petera. Tsy anjohanao tonga dia nitoeriny Jesosy. Dia Jesosy efa nilatsaka ilay mivavady ny fiainatsika tsy haresy azy. Noho izany tsy resy mandrakizay ianao na manao erreur azy. Fa za anitsy ianao ho any amin'ny anjara voatendry satria miaraka amiko ianao. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Zay no mahatonga milaza ny atao hoe fandrosoana dia ianao tsy manaiky hiabandone na hiala ny lalana fa handroso foana miaraka aminy. Aza variana izany hoe misy zavatra mitrangindray hono hoe nefa vao eo ny teny fikasana mipopoka be. Eto Petera Jesosy mihitsy fa tsy Rodolphe no nijoro nampiasaina akory. Vavady ny fiainatsika tsy haresy anao vao vita iny rehefa avy eo. Ay, vavady ny fiainatsika zany tsy haresy anahy. Dia Jesosy, ary rehefa fantatry Jesosy fa ohatry ny fantatry Petera izy ary tenen'Andriamanitra ray tamin'ny Petera, afaka mandrosa amin'ny programa manaraka tsika. Fa izao ay, ny zanak'olona ho faty dia atolotra eo amin'ny treny Sinedriona dia ho kapohana dia atolotra ho faty. Fa izao hitsangana maty izy amin'ny andro faty. Sanatria tsy anjohanao zany. Ko satria ny vavady ny fiainatsika tsy haresy azy dia tsy hakasika amin'ny Petera tsony. Le izy Satana ao ivoako ianao fa fanafotoana ho an'Andriamanitra.
tsy mba mihevitra zay an'Andriamanitra ianao fa an'ny olona. Eny am-panompoana raha mbola misy olona velona ao anatinao tsy hevitra zay an'Andriamanitra fa hevitra ho an'ny nofo. Dia zay ny andiso ny ministeranao tsy ho any amin'izay tokony ho ale satria ministera mahatafotohana an'Andriamanitra. Rehefa tafotohan'Andriamanitra dia zao raha mbola eo amin'ny nofo ny hitondranao amin'ny ministera fa tsy volonté an'Andriamanitra no mibana sy mamenao anatinao dia zay ny antony fifadikanana sy vavaka 220 andro antsina n'le toe-po hifanaraka amin'le lalana sy volonté na sitrapo ilan'Andriamanitra anao. Tsy marety aka ho anto. Tsy marety aka ho anto. Zany izy e. Zany izy. Halleluja. Vitan'Andriamanitra ny amoaka antsika tsara lavitra noho izao. Satria misy zavatra tsara be efa nataony ao anatinao. Fa zao miandry anao mety aminy fotsiny. Miandry anao mety aminy fotsiny. Andriamanitra tsy mitady mpandahateny mahay. Zay lazain'ny paster Ntsiva teo. Tsy rehefa mahay mandahateny anao amin'le teny tsara lahatra. Tsy mpandahateny mahay ny ilain'Andriamanitra. Raha olona mpandahateny no ilain'Andriamanitra dia tsokony tsy zany eto fa filôzofy. Mahay be mihitsiny. Ohatra be dia be ireo nalaza tamin'ny vanim-potoanany. Mbola ampiasaina mandrakandroany any amin'ny examen citation andry zalahy satria olon-kendry ondry zareo. Misy tsy kristianina kory ary nefa malaza be fa olon-kendry. Mety bodista, mety tsy fantatro ino izay misy anazy. Ty resaky ty tsy fahendren'ny saina sy fahasoavana ahasony fiarahamonina. Fa ty resaky ty resaka ara-panahy ampijoro anao any an-danitra. Eto tsy ny sainao no ampiasaina melohan'ny fonao satria ny fahamarinana tsy azo edikevitra. Ny fahamarinana raisina amin'ny fo natao ampiarina fa tsy natao saintsainina edikevitra. Tsy hoe rehefa eken'ny sainao dia marina aminao fa mila eken'ny fonao aloha na dia mifanohatra amin'ny fisainanao azy mba hamelona amin'ny fisaintsainanao atonga anao lavorary ny lalanao sady ambinina. Misy zavatra ny mpanovon'Andriamanitra tsy eken'ny saina ohatra ny Abrahamy andana toloro ny zanakao izy ananaiky an'izany. Ny olona mijery ny Abrahamy lasa dala. Zany indray no atao mifanatitra sisiny. Io lefa lazaiko aminareo amin'le hoe mivavaka. Raha eto tsika zany mivoaka gazety a. Le fivavahana io ihany. Nefa rana le pastera lasa nandena n'olotra ny zanany eny tendrombohitra. I Abrahamy io. Fa zao tsy mahalala an'Andriamanitra zareo. Ny tanjon'Andriamanitra tsy ho an'ny olona. Andreo hoe nandena n'olotra ny zanany Abrahama. Fa ny tanjon'Andriamanitra mifantoka amin'ny focaliser amin'ny Abrahama hoe niovafona fony zavatra rehetra no Andriamanitra ve. Ny programa goavana dia ilana fitiavana goavana. Ny fifikirana amin'Andriamanitra ny tiany ho hita hoe napetra no deuxième rang après an Isaac ve Andriamanitra sa eo alohan'i Isaac satria hitan'Andriamanitra fa efa antitra izy azo Isaac lasa hitan'ny tompo angamba talolohany io angamba ho iaho. Angamba ho iaho. Ny ena mivavaka Abrahama fa milalao an Isaka foana. Ohatra. Lasa variana izy amin'le izy fa Andriamanitra ohatry ny adininy. Vao maraina. Lalao takolo. Isaka. Aiza Isaka teo? Aiza Isaka teo? Tsetra Andriamanitra. Toy Andriamanitra tsy hitany hoe fony Abrahama zany ity zany. Ary toa dinon'le zalahy ty zany Andriamanitra. Tsisy resaka tsony tanareo le saribidiny communion amin'izay. Aseho amin'ny fandaliana teny fiombonam-bavaka tsy 21 jours de jeûne prière ihany tsika no mivavaka sy mifadiana tompo lasy tompo vavy. Fa mandroso isan'andro tsika ao anatin'ny fiainam-piombonana anatsara an'izany manomboka androany. Raha resy lahatra ianao mba asotehaka ho an'Andriamanitra. Misy toana ianao manadino ny zavatra rehetra no Andriamanitra. Misalobona kely amin'ny tranao dia miresadrery. Ary raha misy mahitanao rehefa inona no teneny gongonona rery eo. Tsy fantany fa tsy rery ianao. Fa misy miaraka aminao ao an-trano. Dia anao ny ambony fiara. Miresaka tampoka dia tsy voavaly le olona fa miteny Andriamanitra. Teteny Andriamanitra hoe aza be resaka fa mivavaha. Dia tapaka le conversation fa jerenao rehefa avy eo miavonavona be le olona manodidina anao fa nanino ohatrany tsy ndrarahinao izy nefa miresaka aminao. Ianao nefa tsy manapo akory tsy nanadino azy. Fa vokatry le fiainam-bavaka efa active foana miteny amin'Andriamanitra sy miaino an'Andriamanitra.
Halleluja. Halleluja. Tiako fantatrao a fa ianao io dia ho variana rehefa izy no amoaka n'le fahatsarana miafina tsy fantatrao zay ao anatinao ary misy zay surprise zay. Tsy anao akory hoe misy an'ity tao anatiko tao rehefa nakininao tamin'ny fiainanao na ianao aza gaga na ny zavatra teneninao na ny fahatakarana na ny fievitra satria tsy ianao fa avy aminy variana ianao hoe fa inona kory ny zavatra teneniko zany. Gaga ianao hoe natohatra fakapanahy, enonao hoe nandroso ara-panahy. Misy zavatra tianao ny toeranao teo amin'nofo lasa maharikoriko anao, mavita mihoatra amin'ny ady ianao ao anaty zavatsarotra. Tan'olona karazan'olona mora mitolefika ireny zao lasa olona mitsika ao anaty ady na vita namaky onja mafy sy tafiotra faran'izay enjana tsy mampino rehefa mivitanao no miverina tao amin'ilay mpamboatra anao, satria rehefa hotronony ianao ka hoentiny miatika zavatsarotra dia lasa mora miaraka amin'ny fanamorany ny fahasarotana mety hitarafinao eo amin'ny fiainan'ny hafa tsy manana azy. Gaga ianao vitesy manahoany ity, variana ianao vesatra tahaka izany re mbola zaka ihany, satria izy no manome anao fiainana iaina mihoatra noho izay tokony iaina ny hafa manodidina anao. Amin'izay fotoana izay mila manetry teny ianao fa tsy ianao tsony izay fa izy tokony ho maivana ianao satria nomeny eo am-ponao ilay fiadanana mihoatra no fahalalana rehetra. Fa zao mila fantatra ho ity, aroako tsika rehetra hiaraka anaiky an'ity fahamarinana ity, fa tika ny problème mahatonga anao mavesa davy io mavesatra foana. Matetika ianao zany tena eninao mihitsy hoe isaky mihetsika dia ohatrany ianao foana mifarahidiny. Azonao ve tiako tenena ohatrany hoe no mahafindrindra dia ianao rery, ohatrany hoe ianao tsisy micomprendre raha mihitsy eto tany, ohatrany zavatra mitrangatra moka raha manaikitra toy ianao rehefa inona ary ty moka ty ndray moka avy any devoly indray ty zavatra rehetrarehetra zany a tena ohatrany hoe ianao mihitsy ny tena faran'izay ory sy mampalahelo indrindra. Ndana jerevondre mandeha ny fiainanao dia mandiny tsara fa misy fototra io mahatonga an'io. Inona le fototra? Tsy miaina ny tena fiainanao ianao satria tsy niombona tamin'Andriamanitra fa miaina fiainan'olona ianao. Fiainan'olona mahatonga an'io mavesatra, fa raha le fiainanao tsy tokony mavesatra. Inona le fiainan'olona iainanao? Inona ny fiainan'olona mbola iainanao? Voalohany, ianao le karazan'olona mbola miteny hoe ohatrany daholo ny ataon'ny olona. Fiainan'olona le izy fa tsy le fiainanao ao aminy. Misy fotoana anao mampitany fiainanao amin'olona dia iainanao mihitsy hoe le olona tsara no ianao satria fiainan'olona no entinao. Io vesatra io zany vesatra manjary teraka ho azy ny fianonana satria ianao mikasikasika fiainan'olona. Fiainan'olona tiana hosamborona tsy misy idirany amin'ny anao akory. Andriamanitra te hitondra anao amin'ilay tena fiainanao, fiainao variana mijery fiainan'olona. Fijoroanao miaraka amin'Andriamanitra no ilain'Andriamanitra fa tsy ferikerena hijerenao fiainan'olona tianao hijoroana. Rehefa tena fiainanao miaraka amin'Andriamanitra dia izy fitsarana sy fitiavana miboboka eo am-panompoana ho azy sy eo amin'ny fiainanao manokana iainanao setrenao ny fiainana andavanandro. Rehefa ny fiainanao zay ny mangirifiry lava, mavesatra lava, mijaly foana, ny fandrenesanao anao dia ohatrany tena farahidina satria ianao tsy miaina ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy tsara fa variana mampitasy, mitazana ary voasaringotra mijery ny fiainan'ny hafa fotsiny. Mila miverina ianao amin'ny mpamboatra anao mba hisy ahitanao ny toe-po, ahalalanao ny marina momba anao, dia izay ty hivavaka sy fifadikanana mandritra ny 120 andro ity, mamerina anareo hiaina ao amin'ilay tena fiainana misy anareo ao aminy. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Rehefa tena manolo tentsika sy mametraka ny fiainantsika ao amin'i Jesosy dia asehony ianao ilay tena ianao avy aminy. Asehony ianao. Ahoana ny ianao ilay tena ianao avy aminy? Hoy izy hoe ty mbola tsy ianao ty.
Ianao tsy nateraka hialina, tsy nateraka hiavonavona, tsy nateraka angalatra, tsy nateraka andangy, tsy nateraka hijagajaga, tsy nateraka nyretroretroretroreto fa ianao olom-baovao ao amiko. Ty le tena image tena tsara. Ianao be fitiavana, ianao be fanetretena, ianao be fandeferana, ianao tena vokatry ny fanahy mandenite. Novaiko tsy hitovy amin'izao tontolo izao ianao fa olony tsikitsiky lava ianao. Amen re. Ataovy amen re. Rehefa tena manolo tena sy mametraka ny rehetra momba anao ao aminy ianao dia asehony ianao le tena ianao marina. Atsaro ary le fifaninanana amin'ny hafa. Nandray ianao ohatra manana toe-po tafiditry fifaninanana zany. Zay kay mahatonga anao mbola marary fo, mavesatra, ampaherezina lava ihany. Satria nahoana? Tsy tena le ilan'Andriamanitra anao ny ataonao, tsy le izy ho hita matoa mifaninana. Te hisongadina ny dikany. Zay mahatonga anao mbola maniry ny hafa. Miaraka amin'i Jesosy any averiko hoe tsy ny namanao ny faninananao fa ny tenanao omaly, ny tenanao ihany. Ary tsy le androany atao hoe fandrosoana, tsy le hoe andro mandroso le fa mbola tsara kokoa noho ny tsara vitanao omaly ny fandrosoanao androany. Aza maniry ny hafa zany na mampitanao amin'ny hafa. Aoka ianao ihany. Mifatoa fotsiny amin'ny mpamboatra dia mifalia mandrakariva dia afaka daholo le takalaminina rehetrarehetra sy vesatra mahatonga anao tsy libre amin'izay. Hitanao amin'izay fa tsy miala zany satria tsisy nizanizy faninananao. Au contraire faly ianao mahita mifandrosoa ny hafa satria fantatrao fa iny le antsara voatendro anazy. Ary raha vao ianao ny participer am-pifaliana mahita mifandrosoa ny hafa mandeha automatique ho azo koa ny ianao rehefa avy eo. Marina losa tsy marina zany e. Zaho zao matoky fa Andriamanitra dia manao aho izaho ihany. Ary mandraka androany mbola tsy mahita ny tenako hoe lasa lavitra be fa isaky mijery anao dia ohatra mahita nagisitra foana. Pastera zany ve? Tena marina zany lazaiko anareo zany. Arakaraka ny androsoko dia ohatra mahita nagisitra foana eo amin'ny ranko. Ohatra mbola tsy le tena ilany anazy amin'ny foana no hitako. Zay le gisitra tiako lazaina. Ny antony tsy izay efa nahitako azy ny anehoany hafa izay mbola tsy nahitako azy kanefa atrehako miaraka aminy. Misy zavatra mbola tsy nahitako azy dia tsy mionona mihitsy mifoko. Anahoana indray zany famangim-panitrona zany mbola tsy nahitako azy zany. Raha mandinika ny zavatra efa nisehoana zany dia mbola tsy tokony horeny akory ny zavatra tiany hisehoana amiko. Noho izany tokony androso bebe kokoa amboatra ny foko sy ny saiko sy ny atao anatiko rehetra hifanaraka amin'le tiany hisehoana amiko vaovao indray. Mila matsiaro tsika fa mbola tsy nahita ninninina. Mbola tsy nahita le tena maizy azy hatreto. Ahoana? Mba eritrereto ane Moïse. Aniraka ny anjelika eo anoloanao ao izy Jehovah. Exode 3. Saraka ny ranomasina mena. Kapoana amin'ny vatolampy. Anjely reny. 9:3 litatra hitondra anareo hiakatra amin'ity tany ty aho izy hiala amin'ity toerana ty. Tondra ty fireneny ty hiakatra aho izy Andriamanitra. Dia izy amin'izay. Any anjeliko izy omba anareo sy elo lalanareo zany hoe le anjely efa nombatra amin'izay mbola elo lalana ihany. Dia ozy izy zao no nataony. Aza mitondra anao izy izy. Hiala eto amin'ity toerana ty raha tsy araka amiko ianao. Tsy anjely no ilaiko fa ianao no ilaiko. Dia ozy izy Moïse ampahitao ny voninahitra ao. Andriamanitra tsy niteny hoe voninahitra inona koa? Tsy efa ampy anao zay. Ianao zany afaka androso foana fa tsy mila tafiditra ao anatin'ny fandriky ny satisfaction. Diso toerana hoe afa-po efa ampy zay. Noho izany mampalahelo indrindra ny atahorako rehefa ny olona manomboka mahatsiaro tena fa oke. Rehefa resahanao izy oke foana ny valiny. Mety ny fiainam-panahy oke ka oke. Milamina ny zavatra atao rehetra milamina sisy ohatr'izany mihitsy. Mandroso tsara amin'ny fanompoana oke ka. Confession le izy tsy laviko. Mety mikonfesser zavatra positif ianao hoe tena hoe miteny zavatra hoe bon zay le zavatra tiany hitranga ohatrany hoe salama fa tsy marary dia salama sy hvkl. Ataonao tsara ny taran'izay viatra. Ao ve tsika tsy mampaninina fa zao ny fiarahanao amin'Andriamanitra sy fahalalanao azy
Mitenena foana rehefa misy manontany. Ahoana ny fandrosoan'ny révélation sy ny famponona? Mbola tena mbola ezaka tsika hatramin'izao a. Mbola misy tsy fantatra momba an'izany a. Aleo mandroso tsara. Ataovy amenina hoe. Manampy ianao amin'ny fanetreteny zany. Rehefa tsy manaiky ianao fa mila azy amin'ny fo, amin'ny fanahinao amin'ny zavatra rehetra, dia manomboka ho hitanao amin'izay ilay toeponao fa hiankina amin'ny bebe kokoa. Tsy hiankina amin'ny vokatra, tsy miankina amin'ny fitaovana, tsy miankina amin'ny vavolombelona, tsy miankina amin'ny succès na fahombiazana, fa miankina amin'Andriamanitra tanteraka. Miankina amin'Andriamanitra tanteraka. Tsisy afa-tsisy. Tsy mampanina izay mitrango eo amin'ny fiainanao, fa ny tena fahoriako raha za manokana. Izay mitrango eo amin'ny fiainako tsy ahoako, fa ny fahoriako rehefa tsy mandeha ny feon'Andriamanitra. Izay mitrango eo tsy olana, fa raha tsy hainiko mihitsy Andriamanitra, eo amin'ny tena fahoriako. Tsika tsy hoe mitoky amin'Andriamanitra na matoky azy satria efa mety be ny zavatra rehetra, mahery be tsika, mpivavaka be. Non. Miankina sy matoky an'Andriamanitra ary mitoky amintsika satria tsy mana-tsafidy isika fa zay mihitsy ny fiainantsika. Tsy choix, tsy safidy, zay ilay izy. Miankina mitoky, matoky atsika satria zay, tsy mety raha tsy zay. Fa raha mbola tsy tonga ohatr'izay ny fiainanao, dia mbola baraingo ary mila hitsy ao anaty vavaka sy fifadikanina. Tsika malala fa tsy mahefa ninonino tsika raha tsy misy azy. Tsy manan-kery tahaka ny tanimanga, eo am-pelantanan'ny mpanefy azy, miankina amin'izay tian'ilay mpanefy atao nandanan'ilay tanimanga, hamoahany endrika azy eo amin'ilay tian'ilay mpanefy azy. Atongavany. Amen. Na vilia io, na ino ny atao? Haingon-trano, na vazy. Mety daholy. Zay tiany ihany eo. Manomboka androany, aoka ianao kristianina zay tiany ihany eo. Ahoana ny zavatra mitrango? Zay tiany tompo ihany eo. Zao ny zavatra azoko antoka fotsiny dia zao, mety tsy tsapako ny zavatra lalovako androany. Fa ny zavatra fantatra dia zao, eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainako. Ohatra ny Joseph ohatra izany. Any an-davaka, eo an-tanan'Andriamanitra. Navarotra ao an-devo, eo an-tanan'Andriamanitra. Ao tokantrano Potifara, eo an-tanan'Andriamanitra. Tokandidina tany amin'ny prison, eo an-tanan'Andriamanitra. Fa ilay tanan'Andriamanitra nametrahany azy, tsy nametraka azy tao anaty prison, fa napiditra azy any anaty palais. Tsy mampaninina zay lalovako androany, fa ny zavatra azoko antoka rehefa tsara era, tsy maintsy tonga any amin'ny anjara voatendrika. Reo fo reo fotsiny mila ananako, reo toepo reo. Anano reo toepo reo, le nizaraiko taminao teo reo. Raha ohatra ka mbola tsy azo kely ivereno any an-trano, aza manary toko izany eo amin'ny fiainana. Ataovy amen. Mila azy sika mitondra ny dingana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Mila matoky azy sika hitondrany atsika, hamoaka atsika ao anatin'izay zavatra rehetra heverintsika fa fahasarotana lovantsika eo amin'ny fiainana. Fa misy zavatra napetrany ao anatintsika afaka ahatonga atsika tena hoe ho karazan'olona mety aminy. Noho izany aza manary toky ianao fa omeo fotoan'Andriamanitra. Fa ny tena kipitsipitsy ny zavatra rehetra ilanao fanitsina eo amin'ny fiainanao io, tsy misy miafina eo amin'ny mason'ny mpamboatra eo. Tonga tany an-dafy nisy fotoana tamin'ilay andro mangatsika dia ndeha hividy akanjo. Dia nisy akanjo tiako be fa hoe mafana ho ty vidiana fa tiako. Dia mele mpivarotra. Aty aminay izy izy mangatsika be fa jereo aloha ny doublure fa pique any ramose. Tsara ivelany fotsiny fa rehefa mivoaka etsy tsy maharo akory. Nareo. Any amin'ilay orinasa mpanamboatra. Le mpamboatra zany mahalala kokoa le produit-ny. Zay le tiako atongavana. Ianao zany misolatsolana fotsiny ohatran'ny matevina be le tissu zany hoe tena matevina ity. Fotsy izy voaka etsy tsy maharo amin'ny antsika moesety. Ao ve tsika? Fa misy doublure ozy izy ao anatiny ao. Ahalalana hoe ty tena mety compatible amin'le toetrandro. Le lamba satria prévu tena hoe hiaro anao anatin'ny hafanana mifanaraka amin'le atsika. Le izy. Dia le olona mahafantatra satria izy namboatra azy. Ho aiza tsy araka amin'ny mpamboatra ianao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Zay ny irana fotsiny mpafantatra anao anasy sy ampimbonanao aminy. Fa na zay koa raha mba miankina aminy a. Noho izany zay tsy dia azo hiankinana loatra. Halleluja.
mety manaparalana fotsiny zay anoro anao hoe tia zavatra azony ainam-pihinanao fa ny fahafenoana dia ao amin'ny sekoly ny fiombonanao aminy. Ndao ity tanana mafy be ho an' Jesosy. Ndao ity tanana mafy be ho an' Jesosy. Rehefa ianao zany tena lasa ohatrany hoe ny compétence ny fahaiza-manao zany ao amin'Andriamanitra. Dia lasa ohatrany hoe milalao zany izy mikasika iny atsipiripiainanao rehefa apetraka eo ampelantanana ny fiainanao. Tanao lasa milalao izy. Izy Andriamanitra. Andany atsipazo e. Atsipazo. Satra kasipesakasa bedinago zay tsy akoaka amin'io fa tsy teo izy zay alefasana teo ny Andriamanitra mavonjy anay ao izy zareo fatapatatra andreo fotsiny ianao ve dia par calcul dia alala hoe ny olona ve tsy mahay miafo nanany mpiara zany efa vita fo izy Andriamanitra alefasy omeko anareo ny ohatra hoe retsy mahay fa retsy tsy manina satria nahoana azoko lalovina ny atsipiripiainana fa zany nahary an'io foanako tampoka lasa ataoko hoe oditra vy ao anaty afo reo tsapana nefa malefaka le vy tsy laitra ny afo. Alleluia. Ny antony tao amin'ny présence n'Andriamanitra. Ny famangim-panotronana dia tanteraka ho fiainan'ny olona anankiray manaiky hijoro tsara ao an'Andriamanitra. Rehefa ianao miankina aminy tsy manao zay mampalahelo azy. Rehefa ianao miankina aminy dia manao zay mampifaly azy. Halleluia. Rehefa ianao miankina aminy dia misaintsaina azy. Rehefa ianao miankina aminy dia manao zay sainy atao. Ataovy zay asainy ataonareo tsy maretehaka ao an'Andriamanitra. Eto am-pamaranana. Eto am-pamaranana satria ny fotoana mandeha. Asakivy ianao fa mahalala tsara anao Andriamanitra. Ny fiainana eto tany mandalo. Ninona nananao sy zavatra voafehinao ary hainao eto amin'ity tany ity dia tsy maintsy elanao na andahoanao ndray andro any. Fatarity ary aza elana ao anatin'ny sainao dia ho voatahiry ny fiankinanao amin'Andriamanitra. Tahaka ny nahatongavanao ihany ny elanao eto. Mitanjaka ianao miala tonga eto. Mitanjaka koa ianao miala eto. Dia ndao ny saina amin'izay andren'olona ohatry mihevitry ny tsy ho faty ireny dia lany andro mangalatra. Jangajanga, mampahory fon'olona, mangalatra, ohatrany hoe fanaperany ery eto. Tanao le afa-tsy ny devoly. Ny devoly malala fa kely sisa ny androny dia miasa mafy izy. Fa fafany eo an-tsainao hoe mandalo koa ianao. Dia amin'izay manotanota tsara ohatry ny aina mandrakizay ireny. Tanao mahatonga am-panan-karena tena vao mahay maty aingana rehefa marary. Satria malahelo ny fony dia marary izy raha hiala eto taiza daholo izay ananako. Mila fantatrao. Fa zay rehetra nananao androany dia olo-kafa nitondra azy. Io fiara io raha vao miala eo ianao dia zay sy tiavan'leo lefa nitsiritra hoe elo zay tsy nitangina nytony. Olo-kafa mitangina an'io. Ny akanjonao eran'ny armoire io. Zao ianao sarotiny fa rehefa avy eo io olo-kafa daholo manao an'io ianao afaka anao ninina ianao rehefa mitsitra riko. Vao eo fotsiny tonga dia inonareo le hoe alevina daholo miaraka amin'ilay mpanan-karena ny volamenana. Alina ihany dia vaka amin'ny fasany. Any Afrika nisy an'izany navoaka vaovao zany. Io trano eritreretina hoe ato ny fanapera. Itiny akany ny mpanaperako. Ato zay no hitoerako. Satria foky io fa ai no temilay mba hitoerako mandrakizay. Ianao mieritreritra hoe wow fa rehefa maty ianao olo-kafa ny epetraka ao. Ny tena fitiavana miolanja mihoatra amin'ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tsy mivadinao ny tsenanao any amin'ny raha ho any lanitra. Ka izy no ekenao mihoatra no Andriamanitra. Tsy zanakao tianao io fa matoy Abrahama tolory Isaka zalo voalohany hozy Jesosy. Rehefa tsy voalohany Jesosy tsy ho faharoa zany izy. Avelana ianao andelo. Vavaka sy fadikanina fa ny loratena mametraka ny vision anao miaraka aminy ho ambony lavitra noho ny feo hafa rehetra manodidina anao. Ianao rehefa miala eto na miperatra sy ny aliansa raha misy misitona vao miala ena fotsiny anao dia fa miala aina dia fa stofa manelikely ny lalan-drano nefa le mody zay ny excuse.
fa ny tena marina ay sy tony vatsanareo eno ty fahamarinany ty vavaka sy fifadikanitsika zao apetra ho anan-danja mihoatra noho ny zavatra rehetra ny fiainam-pananao io kifetsifetsy io fa tsoratsora io amalimbandana sa amalina mainty fa rehefa amalina dia amalina amalina maintso rehefa amalina dia amalina malama jerena ny tompo tena ny tompo rehefa dininao ohatra ny tsy any tompo tampoka andray oreta mandalo zao fiainan'izao mandalo ny zavatra rehetra aza mifikitra na anota amin'ny zavatry ny tany tsisy dikany io rehefa miala eto ianao manomana fo amin'ny zavatra maharitra manomana fo amin'ny zavatra mahasoa araroty le andro fotoana fo ianovatsoa ozy Paoly miratsy zao fiainan'izao mila manomana fotsika eo anaty vavaka sy fifadikanao amin'ny zavatra maharitra mahasoa dia ny aty tany ny rehetra eto amin'ity ny tany ity dia mandalo ary mampandalo azy ararotina satria fanomanana ho amin'ny mandrakizay inona ny programan'Andriamanitra manaraka rehefa miala eto ianao ho ao amin'ny mandrakizay zay aloha Andriamanitra zay ny azoko lazaina zay koa ny azoko ampanantenaina ho ao amin'ny mandrakizay ny programan'Andriamanitra tsy natao ho any amin'ny elo zany ianao noho izany aza mitondra elo amin'ny andro maina zavatra tiako atongavana tsy raha mbola misy fotoana sy andro tsara dia ararotanao vatsoa fa aza miaina ohatry ny any amin'ny elo eto anie dia fahita ohatry ny any amin'ny elo nareo ohatrano miady ohatry nyreny kisoso vorony reny tsy mitovy fa miara mitoetra fotsiny lasa fanaovana box tatamisy isany tsisy ao an-trano fifampitolona indray izy mivady ina natao antety ohatran'ireo le manao fangalam-piery reny mazaza kely ranka manao fangalam-piery fa rehefa lehibe aloha mijanona io ina le fangalam-piery rehefa lehibe kay misy kila loha tsy tokony ataon'ny ankizy ty le hoe akiafony ty satria manao kiafina koa ny olona rehefa lehibe akiafom-bola akiafon-javatra ohatry zany le fotsiny tsy le olona nita fa le zavatra ohatrany ndray misy miafinafina ianao zany ohatrany hoe mba mitsotra fa mba iraisana ny zavatra rehetrarehetra ny anao sinao akiafina ndraindray aloha mahatonga le akiafina ndraindray kosa aloha misy fotoana zany ohatrany hoe tsy mahafantatra mihitsy afa tsy mizara le anankiray ohatra dia mety matahotra ianao dia voazara daolina mba manafina kely any ianao mijerevana ny akonanao tsy mampaniny zany fa le akiafikafina aloha tsy dia tsara ataovatra sorotana zay aloha azava tsara ianao ohatra mijery rano mijery ianao fa tsorana ny ilain'Andriamanitra oreto tehiteny aminao androany tena tehiteny aminareo androany fataro ny fiainana fataro ny tena fiainana tena verena am'le tena fiainana dia andao antsika andintena ao anaty vavaka sy fifadikana hoe izy amin'izay ianao fa tsy hoe rehefa tonga ny am-piangonana ianao ka mandeha ny worship tarika taty very ohatra tena hitana tafiditra be mihitsy azy zany tena lanitra ny sitako tapitra le fotoana kely worship iny tonga ny an-trano amin'izay le lanitra kay tany am-piangonana ihany fa rehefa tonga ny an-trano tsy any an-danitra ntsony nefa le fiainana tokony tandindony le any an-danitra le hafanana hoentiny eo fanatrehan'Andriamanitra satria akonan'Andriamanitra tsika amen ho amin'ny mpivady nareo lehilahy tiava ny vadinareo nareo vehivavy maneke ny vadinareo tady dio fa raha vao vehivavy no mitarika vily lalana iaba vitan'ny Jezebela nitondra azy tany amin'izay tsy tokony ho alehany ary Jezebela rehefa miterina mitsokatra amin'ny Eli afa avy any an-danitra vita ngarainy nampidina azy mpaminany 50 vita daholo rehefa nanohatra azy fa Jezebela nanao mianazy fotsiny ataoko ohatra zao ny aina ataoko lasa izy nitsoaka misy hery vaovao mbola tsy fahitany Eli adatsika ty atanana mafy
fa le herin'Andriamanitra mbola mihoatra lavitra noho izany. Rehefa manaiky fotsiny tsika dia mety ny zavatra rehetra. Tsangany amin'ny toerana misy ianao a. Avaofainy amin'ny lanitra ny tanao dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra. Raha amin'ny anaran'i Jesosy a, misaotra ny amin'ny teny. Fampatsahivana foana hatrany hatrany. Jesosy a, tena tiako oam-pona izy amin'ny famarina izany Andriamanitra. Tena tsy tiako hoe mifandalovana eto ambonin'ny tady hanganongano. Tiako tena hoe fiainana izany. Vavak'Andriamanitra, aoka mifona tena hitodika sy fikitra aminao. Aok'izay tsy hoe hiezaka foana ny tady ianao amin'ny zavatra ilainay, fa ao anatin'ny 2 andro Jesosy mba hanomeza izay ilainao. Fotoana izao hifikiranay, hifantohanay, hiombonanay tanteraka aminao. Voninahitra ny dada ho anao rehetra mandrakizay. Saotra fa tianay ianao. Makasitraka ny amin'ny teny foana fanairana izay ampanindranao ampanomponao tsiray avy izay joronao ety anoloana. Saotra mifanairana amin'ny lakilosy foana isan'andro. Ampitodiana anay hifikitra aminao ilay mpamboatra anay, ilay mahalala anay sady mahalala anay. Makasitraka Jesosy. Vany olana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety anao fanatritsika eo n'Andriamanitra sy filazana fohy. Rapitso a, sekoly tokantrano a. Sekoly tokantrano, fanambiana am-panahy, iarahana amin'ny pasteur Viviane. Vadin'ny pasteur Rodolphe zay izy io. Pasterato izy io zany. Hoavety izy a. Rapitso maraina hitondratsika eo anatin'ny fotoana fohy a. Ny tokantrano a hotronon'Andriamanitra. Mbola andininy ao anatin'ilay fiombonana ihany zay moa zany ao anatin'ilay fiombonana amin'Andriamanitra ihany a. Sy tontolo-pandiniana ho am-mpivady ao miatrika vavaka sy fadikanina ny fotoana eto a rapitso maraina. Azadino ihany koa ny fotoana zomary vetra mitrapokon'olona Analakely. Zay fotoana spesiala iarahantsika amin'ny fotoam-panotronana amin'ny 4 izy io a ariva ka hatramin'ny 9 ariva. Ny sabotsy regroupement any bypass amin'ny 6 ora. Tsisy ny sabotsy amin'ny trampokon'olona Analakely samy milaza amin'ny namana matsakaiza rehetra mba tsisy azakazaka nefa tsy maheno. Ngamba andrasana hatramin'ny 6 hatramin'ny 9 mba misy mpiandraikitra eny mamily lalana ny olona ho an'ny bypass fa eny mandraparivan'ny andro tsika manatanteraka fitokanana sy vavaka sy fadikanina ary farana amin'ny fandraisana io fotoana eo. Mariana fa amin'ny sabotsy ho avy io a dia mety tapaka loloa ny fifadikanana ataontsika any amin'ny 4 ariva any ilay izy ny tapahana dia mba afaka miditra ao anatina fitokanana indray hiatrehana ny lahady sy ny fanombohan'ny herinandro vaovao. Ao ve tsika? Dia ny manaraka ihany koa mila mandray andraikitra mpitandrina, izany hoe ny mpitandrina rehetrarehetra tao amin'ny fanompoana dia efa misy rafim-pandaminana napetraka mba ahafahantsy ray avy a manao partage mito partage kely amoanao anatin'ny fonao any izay zavatra napetraka Andriamanitra any mba hiainao anao zay. Alleluia. Amin'ny fotoana rehetra zay apetraka pasteur Jao sy ny ekipa rehetra atao amin'ny fanompoana ihany isika amin'izay fandaharan'izay a ho an'ny rehetra zany. Manomboka izao zany a dia misy izay fiakanan'izay dia mila miomana zany zay manana zotom-po manantona andreo ekipa tsirairay avy zay tompona andraikitra anatin'izany. Marina fa amin'ity taona ity dia misy ny fandraisana ny isa-tsapana zay efa ao anatin'ny programme hvkl-mission international ilay izy ho an'ny isa-tsapana tsirairay avy hoe le sampana miatrika amin'ny fanompoana dia ezahana mipartisipe ao anaty sampana daholo ny rehetra fa ny fototra iangana ao anatin'ilay izy zay efa nataontsika ihany moa hatramin'izay dia mifototra amin'ny fitiavana, zany hoe mizara ny tena fitiavan'Andriamanitra. Ndaontsika tena iaina ohatra ny kristianina voalohany tena miaina sitrapon'Andriamanitra tsara, mifandray am-po tsara, mifampivavaka tsara, zany hoe tena ohatra ny mpiray tam-po any an-danitra ireny, tsy hoe ohatra moa zany fa tena zay mihitsy. Amen. Dia zay ny zavatra ho ataontsika fa mitondra mibavaka ihany koa tsika ho andreo havana matsakaiza antsika sy ny zanak'ity rehetra maneran-tany azo antoka hatrany ao anatin'ny vavaka sy fadikanina izany. Dia mirary soa antsika tsirairay avy samy hotain'Andriamanitra mitsangana amin'ny toerana misy antsika. Avafainy amin'ny lanitra ny tananao dia misaora ny tompony amin'ny fotoan'androany. Makasitraka tompony amin'ny fotoan'androany.
ame voninahitra anao a ny amin'ity fotoana zay hitahinao anay ity amin'ny alalan'ny teninao. Miangavy a tompo a androany reto zanakao reto mety misy zavatra mavesatra eo amin'ny fiainany. Ianao manamaivana an'izany Andriamanitra. Raha misy fisentona ianao Andriamanitra manasitrana ny rahatra rehetra. Any anatin'ny fo any. Raha misy tompo aretina zay tsy vita an-tanan'olombelona ainsandrinao kitiana. Satria nitonona sy nitsoka hatrany anatin'ny lalina any vita ny teninao mamakivaky azy. Ao koa sitran'izy Andriamanitra miala eto. Ninona vesatra sy mitambesatra rehetra Andriamanitra hamaivany ny tsirairay avy. Mino fa kasika ny fiainan'ny tsirairay avy ianao. Aneo vahaolana ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainan'izy ireo. Azay fanindriny fony ka ilany ny tananao midira-tsehatra Andriamanitra. Mino fa ianao ilay miasa tsy misy masakana ary tsy misy maharombaka amin'ny tananao mandrakizay. Tompo ataovy mihavana aminao zay. Tena zay koa te hihavana aminao. Aitsio mandrakariva zay mba hiaina fahamarinana. Aza vela izy vesatra ny anatinay ka ho tamiazona. Tony mbola mamatotra anay. Nefa sakana atonga anay tsy tena ho libra. Zay zavatra zay tsisy nizaniza mahita fa ianao rery mahita an'izay ao anatin'ny olona. Teo ka ny olona tsaray avy samy tonga eo anantrehanao hitondra ny tenany androany. Anna fahatsapana ny fisiany zay tokony hongotana ny anatin'ny fony. Mbola tsy afaka lasa fahazarana. Lasa tsy tafiditra amin'ny repertoara ny sainy akory ny anitsy an'izany. Fa mifananao masina isikotra an'izany amin'ny antsiporiany satria ianao ilay mpanefy tsara indrindra. Atonga any amin'ny lala amin'ny fahataterahana. Tianao zay ho tanteraka tahaka amin'ny fahataterahany ray izay ny an-danitra. Noho ny amin'ny nataonao sy ny amin'ny fanekena hiainy zany koa mba hanamasina anao. Voninahitra ny eo anao rery mandrakizay. Sotra tompony amin'ny vavolombelona. Raiso ny vavolombelona avy amin'Andriamanitra. Asitrana anao zao kehitriny zao Andriamanitra amin'ny fanotronana dia hikasika ny fiainanao izy. Hikasika ny tontolon'ny korotana rehetra izy andamina an'izany. Ekeo fotsiny amin'ny fonao zany fahamarinana izany. Dia mandana amin'ny anaran'i Jesosy fa mety ny zavatra rehetra. Salama ianao fa tsy marary. Matanjaka ianao fa tsy osy. Mahery ianao fa tsy malemy. Zanaky ny avo indrindra ianao. Ary amazanak'Andriamanitra ianao efa naharesy reny ianao. Tsofoka rano eo ambany fitahin'Andriamanitra ianao sy ny fahasoavany. Mandehana fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Hitahanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manankely.